Andriamanitra ny ombantsika tsiraray avy ary hotonona amintsika ny fiadanana Jesosy Kristy tompontsika. Ankehitriny tsika dia tondram-bavaka manokana ny mpanompon'Andriamanitra namantsika Rasoa Bell. Mankataka vavaka izy fa tsy salama amin'izao fotoana izao. Andaontsika hiaraka iombam-bavaka. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao. Ianao tokoa dia rainay Andriamanitra satria rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ray azo hitarainana, ray azo antsona amin'ny toerana rehetra, ray azo antsona amin'ny fotoana rehetra, ary eo anilanay mandrakariva amin'ny fotoan-tsarotra na amin'ny fotoana tsara. Raha io, mamindrafo mamelany elokay, mamindrafo manokana ny anabavinay Rasoa Bell ianao. Andriamanitra, tsy salama izy amin'izao fotoana izao. Ianao hikasika izany loharanona retina izany, ka hanasitrana azy amin'ny fomba manokana. Omeo azy ny finoana, fahinao ny zavatra rehetra. Mivavaka manokana ihany koa ho an'ny mpikarakara azy. Omeo amin'ny mpikarakara azy Tompo malala ny fahendrena sy ny fahafamanao afany mikarakara izany manomponao izany. Ary ankehitriny, ireo namanay izay tsy salama ihany koa, ianao hijery azy ireny amin'ny fomba manokana ka hanasitrana azy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanoana sy angatana ny vavaka. Amen.